tsapako fa tonga eo amin'ny kiondalana anankiray tsy maintsy andraisako za samy rery fanapahan-kevitra ankehitriny noho izao fisavorovoroana misy tsy fitovim-pijery na eo anivon'ny folo alin-dahy na eo anivon'ny olom-pirenena zava-dehibe loatra nefa ny famerenana aingana dia aingana ny filaminana sy mba ahafahana miasa miaraka nandinika aho na makafaka lalina ny toe-javatra misy eto Madagasikara ankehitriny tiatsika loatra ty firenena malalalantsika ity ary samy malagasy ika menakavy samy tia tanindrazana ary samy mitady zay hahasoa ity firenena ity koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisika dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana amin'ny fahefana ananganana directoire militaire. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny sainty vaovao malagasy 17 martsa 7 17 martsa 5 feno 40 taona katrokandroany no nahitana fo feno fitiavana fanetretena fitiavan-tanindrazana nanana ny filoha Marc Ravalomanana noho ny fitiavan-tanindrazana zay dia nametra-pialana izy ary noravainy tanteraka ny gouvernemanta tamin'izay noravaina ka nomeny andreo tafoka na ny filohan-dahy mba ho directeur militaire ny firenena malalatsika zay tamin'izany fotoana zany ankehitriny nefa feno 10 taona teorin zay manahoana ny fiainana malagasy miaina ampilaminana ve manahoana ny fahafahana maneho hevitra ny tsy fandriam-pahalema sisa tsy voatanisa izay mipetraka ary mifanontaniana ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy n'aiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao inona ary no antony nanongan'ny filoha Marc Ravalomanana raha toa ka ohatran'izao ihany ny fiainana vahoaka malagasy averintsika indray zany le fanontaniana hoe inona ary no antony nanongan'ny filoha Marc Ravalomanana raha toa ka ohatran'izao ihany ny fiainana malagasy vahoaka malagasy na firenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao ka an'izany indrindra ihany koa nahatonga ny filerirako oto malalana ny hevitra tamin'ny pejin'ny Facebook zay fa nisy zavatra tena mafiary eto tsy mazava reto Jolay mitondra antsika amin'izao fotoana izao reo no mafisy manko fa tsy nahazo avaly tamin'ny frantsay izay tompony tetika ny investiture nataon'ny Rajoelina nandefa iraka ny aona tamin'ny filoratsiraka zareo sady ny alatsiny na ny tany tokony ho atao ny harivana nanao déclaration ny PRF Nicolas fa coup d'état no nataony any Rajoelina tsara ho an'izay manadino sy mampatsiahy fa tsy navelan'ny Rajoelina niditra teto Madagasikara ny filoratsiraka sy ny fianakaviana tamin'ny fiandohany teteza mita zany lasan'ny Jolay zany Madagasikara dia io izy io ho filerirako oto malala io no mivoaka malagasy manko isanao live amin'ny pejin'ny Facebook zay rehefa avy eo voaka fakana nataontsika analyse tsotsotra izany makasiky ny tranga izany tena marina ary no mafisy manko filoha Marc Ravalomanana fa homena natolotra any tafoka malagasy na ny filohan-dahy mba coup d'état ny firenentsika tamin'izany fotoana zany kanjo nefa nantsobadika zareo le izy olotsotrane any Rajoelina tamin'izany karazana hoe nahazo fanjakana potsiny zaraina potsiny aiza ho aiza hisan'izany coup d'état zany io dia na dia mitondra eo izy na dia hiala fitondrana eo tokony hisy nefa na diadiana laliny makasiky ny zavatra nitranga na nisy tamin'ny firenenantsika zay misy amintsika eto tsy maty manota efa hita zao fandikan-dalàna tamin'izany tsy io ihany nefa fa mbola maro zavatra hita zay fandikan-dalàna famberemberenana ny fandikan-dalàna izay ka hitantsika amin'izany ny fiainam-pirenena ankehitriny fa mikorosofana noho ny fahadisoana nanomboka tamin'ny voalohany fandikan-dalàna tamin'ny voalohany mbola misy fiantraikany zay amin'izao fotoana izao na ino fampandrosoana ataonao rehefa hita fa ny diso tsy nanara-dalàna tamin'ny voalohany babenao izy iny jusque mandraka ankehitriny ka io tompolasy tompoko vavy tokony handeha ny fanadiadiana ny firenena rehetra zay mahatonga ny firenena tsara mandroso tsara tantany rehetrarehetra dia mila araisina aloha ny fakany rehetrarehetra zany hoe
tokony hanatao fanadiadiana lalina izay rehetra nandikan-dalàna mpanao kolikoly amin'ity firenena malalatsika ity. Mety misy endrika kolikoly ihany koa ao satria zao hitantsika moa fa ny tafoka ne nomena an'le fahefana tafoka nomena fahefana zany hoe miaramila nomena fahefana zany manam-boninahitra reo. Inona ary no antony koa mipetraka ny koa fanontaniana ho an'ny tafoka reo hoe inona ary no antony na tonga nomena olon-tsotra mitovy aminareo mitovy amintsika rehetrarehetra eny nomena fahefana tamin'ny 2024. Izy io atsika nareo miheno zao atsika miheno zao mitovy amintsika rehetrarehetra izy tamin'izany fotoana zany. Tsy nandalo fividiana omenanao ohatra hoe io le Madagasikara omenanao mitondrahanao na dia ataontsika hoe iaraha mitantana miovoizy zareo manko hoe fiaraha mitantana nefa tsy nandalo fividianana. Zay aloha voalohany nalaina tamin'ny arabe ary ny filohanday koa ireo tafoka reo dia miraitso kombakomba izy are tompolahy sy tompoko vavy mba hiandraikitra amin'izany fanadiadiana lalina zany. Hiala ry zareo eo tsy maintsy tokony hisina zany fanadiadiana lalina mahakasiky ny raharaham-pirenena raharaha politika misy amin'ny firenena malalatsika zay ka tsy tokony ekena zany hoe tsy maty manota zany. Raha ohatra ka hoe fanjakana tsara dalàna dia miaina ao anatin'izany, miaina ao anatin'ny kolokolo ka oviana antsika no handroso raha tsy mametraka zany hoe tany tan-dalàna zany mametraka tany hoe firenena tsara tantana zany. Rehefa firenena tsara tantana dia automatique zany izy dia manara-dalàna rehetrarehetra. Ka zany indrindra hitantsika fa manana fofeny fitiavana filoteolo Marc Ravalomanana satria omeko izy an'ireo tafoka reo ny fahefana ary hametra-pialana ary ravaiko ny gouvernemanta. Zany natao hoe fahendrena fanetreteny koa izay ihany koa tompokolahy sy tompoko vavy no afaka nozaraina amintsika eto dia azadino hatrany miabonena manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsaritsary zavatra zay. Ampatsiarintsika hatrany fa tsy handroso velively tsika hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso raha tsy jerena le olana tamin'ny voalohany izay nahazo amin'ny firenena antsika zao. Mbola izy zao takaitra azontsika amin'izao tsy fanarahan-dalàna coup d'état nanomboka 2024 hatramin'izao ataontsika hoe 2024. Efa nisy coup d'état ny tsy afa-tsy efa tsy tenenitsika trony zay natao fanemberimberena nataony filoha Andry Rajoelina raha jerentsika tamin'ny mahakasiky ny nantemeran-doholonareo efa coup d'état jiaby reo. Zay tompolahy sy tompoko vavy no afaka nozaraina amintsika eto fa azadino hatrany miabone manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsaritsary zavatra zay. Makasitraka amialoha tompolahy sy tompoko vavy.